Miarahaba tompoko. Androany tsika dia resaka momba ny état civil na ny maha-olom-pirenena tsika tsirairay avy ao anatin'ilay lohahevitra hoe fanorenana ifotony. Maro dia maro mivoy an'ilay fanorenana fotony ankehitriny fa aleo angamba avahana amin'izay inona ilay fanorenana ifotony eritreretin'ny RCR satria tsy mijanona amin'ilay resaka politika ilay izy fa miditra amin'ny resaka administration, miditra amin'ny resaka état civil, miditra amin'ny resaka isan-tokantrano mihitsiny araky ny efa nanomezana ohatra hatramin'izay. Aka ohatra anankiray tsika ao anatin'ny état civil, maro dia maro ny tokantrano mifindra-monina noho ny amin'ny fitadiavana mila ravinahitra ny amin'ny faritra hafa. Raha miala avy any Toliary ianao ohatra hiasa eto Antananarivo dia mananjanaka telo ianao ataontsika hoe mbola kely daholo ilay zaza ireo tonga eto Antananarivo, afaka 3-4 taona dia tonga amin'ny fotoana analany fanadinana ireo zaza ireo. Dia manala fanadinana CPE zaza voalohany dia miverina any Toliary ianao maka kopy lava satria tsy eken'ny sisiko mihitsiny raha kopy lava no ahafahana manao fanadinana CPE. Manala fanadinana indray zaza faharoa dia miverina any Toliary indray ianao maka ny kopy lava ho an'ilay zaza faharoa, ary manala fanadinana indray ny zaza fahatelo dia miverina any Toliary indray ianao maka ny kopy lava. Ho avy indray tahaka izany koa ny BEPC, tahaka izany koa ny BAC sy ny fanadinana rehetra maro any aoriana any izay tsy ho tanisaina raha miatretra ny ampianajanaka ianao ary misy antony ianao natao ny findra-monina ka mba miatretra ny ho avy ny taranaka ianao fa tsy hoe hijanona fotsiny amin'ilay fiainana teo aloha. Ny olana izany dia na dia efa nifindra-monina ary ianao ka tapa-kevitra fa hivarotra fananao ray manontolo ohatra vokatry ny kere any amin'ny faritra misy ianao dia nifindra toerana ianao nefa tsy maintsy mbola hiverina indray ianao haka ny kopy dia manaporofo izany fa tsy ara-dalàna ny régularisation na ny fikarakarana ny taratasy ao amin'ny resaka état civil eto Madagasikara. Tsy nisy nanao mise à jour rahateo izany tao anatin'ny 80 taona na aleovatena fa dia niteraka tamin'izao fotsiny. Dia tahaka izany koa ny karapanondro. Karapanondrotsika raha simbasimba ka tsy mahita ny fichier ary amin'ny fichier central hoe Tsimbazaza efa karazany efa bobongolo avy tokoa ny fichier avokoa ny fichier central ao Tsimbazaza amintsika amin'ny tenin'izao dia sarotra dia sarotra ny mbola hiverenana indray ny faritra misy ianao misy antony ianao matoa ny ala tany amin'ilay faritra tsy voatery hoe tsara akory fa mety ho antony manahirana ihany koa noho izany tokony anjaran'ny administration malagasy no mitady hevitra hoe ahoana no ahazoana kopy any amin'ilay toerana misy ianao rehefa mifindra-monina tokoa ianao. Izay no vahaolana entin'ny RCR hoe raha ohatra ka mifindra-monina tokoa ianao dia tokony manaraka ny fifindra-monina anao izany ny kopy ny zaza, ny taratasy rehetra momba ny naterahan'ilay zaza alaina anao commune d'origine dia tonga any amin'ny commune anankiray ianao dia mametraka fifindra-monina amin'ny fokotany dia amin'izay fotoana izay enregistré ny commune vaovao misy ianao mihitsy ny hoe nitondra kopy lava tokoa reto zaza reto. Azo ilay commune atao manomboka eo mireproduire an'ilay kopy lava raha misy convention fanarahana zany lalàna apetraka hoe raha tena authentique tokoa ilay kopy lava hatrany am-boalohany dia tokony ho azon'ny commune atao ny mireproduire na mamokatra indray ilay kopy lava any aorianany satria indraindray retirety misy ianao any amin'ny toerana findranao monina hikarakaraka taratasy ianao na resaka pension na ohatra izany dia tsy maintsy miverina any amin'ilay commune d'origine ihany nefa ianao raha ny zavatra misy ankehitriny tsy maintsy miverina any ianao karakara ny taratasy aka ny kopy lava. Dia tahaka izany ireny olona mamadika ireny, raha ohatra ka maty any an-tany lavitra any ilay olona anankiray dia miverina any amin'ny commune d'origine mihitsy izy mikarakara ny taratasy rehetrarehetra ahafahana mampody ny razana ny aoriana any. Izany ny olana eto Madagasikara. Izany anaporofonay hoe tsy problème kelikely na olana kely no vahana eto Madagasikara fa zavatra maro be no vahana ka anisan'izany ny resaka état civil. Tsy voavaha ao anatina décentralisation akory izany fa ny décentralisation dia singa iray fotsiny ampandehanana ny raharam-panjakana araka ny tokony izy mba azahoan'ny faritra tsirairay tombony fa ny décentralisation tsy mahavata teraka izany problème resaka état civil izany fa tena lalàna fototra izany zavatra izany ka mila averina indray mandeha ny fomba famahana anazy. Izany hoe raha ho anay atao anatin'ny RCR na rassemblement des citoyens responsables dia mametraka indray mandeha ny amin'ny hoe ahoana no fomba amezana lanja indray ny certificat de résidence. Izay ngamba ny vahaolana eritreretinay dia ny hoe manome lanja certificat de résidence isika ka rehefa mifindra-monina ny olona anankiray dia voasoratra ao anatin'ny certificat de résidence ny mombamomba azy rehetrarehetra ary ny hatramin'ny numéro ny kopiany azy dia tokony ho hita ao anaty certificat de résidence
ahafahana manara-maso ny olona tsirairay izany hoe rehefa mifinamonina amin'ny toerana anankiray ianao a dia manaraka anao daholo ny taratasinao momba anao rehetra dia iny certificat de résidence avy amin'ny fokotany iny no ahafahanao maka an'le kopia hoe efa naterina taty amin'ny commune ty zavatra ty a efa naterina fokotany tany amin'ny commune ity taratasy anankiray ty a ka na certificat de vie na certificat de nationalité na certificat de célibat ny taratasy maro samihafa dia tokony référencier na hitantaratra ao anaty certificat de résidence hoe ianao a dia zao momba anao tsy mijanona fotsiny amin'le hoe mipetraka ty fokotany ty fa tsy ampy zay fa tokony ho hita ao anatin'ny certificat de résidence numéro karapanondro numéro ny copie sy ny rehetrarehetra momba anao amin'izay fotoan'izay ahafahana manara-maso ny citoyen tsirairay a na ny olo-pirenena tsirairay ny certificat de résidence fa ny akamaroan'ny mpanao politika zay voafidy any amin'ny faritra tsy misy mipetraka any amin'ny faritra misy azy satria tsy takina certificat de résidence amin'ny fividianana akoatra ny filoham-pirenena ka raha ohatra ka mipetraka any amin'ny faritra misy azy avy raha olom-boafidy ireo dia tsy afaka hiteny izy fa atao kilabao ny faritra misy azy fa kosa takina amin'izay a mifipetrahana ny toerana misy azy fa tsy hoe voafidy député any amin'ny toerana lavitra dia miala any amin'ny toerana io za mandritry ny taona mandritry ny mandahako a mipetraka any Antananarivo dia rehefa akaikiko tapitra indray mandahako a dia miverina indray a mbola manao asasao amin'ny faritra io a dia zay ny atao hoe olom-boafidy ka io certificat de résidence io zany lasa pièce maîtresse na anisan'ny taratasy lehibe indrindra ao aminatin'ny maha-olo-pirenena antsika izay ny lalàna izahana volavolaina amin'ny fitondrany RCR maro moa ny loha hevitra mbola resahantsika fa noho ny amin'ny fisian'ny teknôlôjia monomboka zao a dia rahantsika zaraina tsikelikely eto ihany a ireo loha hevitra ireo a namana rahateo a ny olo-pirenena rahateo a efa betsaka mandray anjara amin'ny fizarana zany loha hevitra zany a ka dia anjarantsika manaparitaka izany a fampandrosoana ny tanindrazantsika misaotra tompoko.